Zava-baovao any ankamaroan'ireo ankizy teto Soavinandriana ireo rehetra mahakasika ny solosaina sy ny internet. Nisy aza ireo tsy manana sary an-tsaina akory ny endrika sy ny antony ilana izany. Ianarana aloha izy vao toze. Rehefa ianarana be moa tsy voa. Azo isaina amin'ny tanana ireo izay efa nikitika na efa nahita izany. Ireo efa nampiasa ordinateur, efa nilala ordinateur ve? Taiza? Tany amin'ny dadanay. Dia ohatriny ahoana ilay izy mahafinaritra ve sarotra ve sa ohatriny ahoana? Sarosarotra ihany. Everin'ireo mpampianatra nefa fa tsy tokony ho sarotra amin'ireto tanora eto Soavinandriana ireto ny kirakira izany tahaka ireo tanora hafa mitovy taona aminy. Ao amin'ny ankizy fihesiko izao misy efa mahay, izany hoe efa mafy ohatra hoe ordre tahaka izany. Fa ny sasany mbola tsy nahita ordinateur ary mbola tsy hitany satria misy avy any ambanivoly lavitra ireo na ny endriky ny ordi ary mbola tsy fantany hoe ohatriny ahoana izany ordinateur izany. Antony ireo nanosika ny fikambanana fity niaraka tamin'ireo mpiara-miasa amin'ny akaiky tsy niambahamba nanome tanana ireo tanora eto amin'ity faritra Itasy ity. Nanolotra solosaina miisa 4 avy hatrany dia manana connexion internet haut débit mahimaimpona. Isan'ireo niara-niasa akaiky tamin'ny fikambanana fity ny fikambanana Orange Solidarité Madagasikara izay nanampy ara-pitaovana ny tetikasa ary nanolotra hatrany ny coach multimédia ampiovana ireo rehetra ampiasa ireto solosaina ireto. Mifanandrify indrindra amin'ny tanjona napetraky ny orinasa radio moa izay fitsinjovana manokana ny tanora izay. Ny antsony tsirairay amin'ny ampiasana izany amin'ny tokony ho izy kosa ny teo anivon'ny ministeran'ny tanora sy ny alavoly. Zava-dehibe ho an'ireo mpianatra ny fisian'ity toerana ity ary eo amin'ny lafin'ny fianarana ny tena ilana izany. Mitady ny mombamomba ny fianarako aza dia hitako fa tena mahazo tombontsoa mihitsy aho mahita ny karazana sujet isan-karazany. Izany hoe tany amin'ny havanay any nanatra dia nahay nahita anazy mikitika eo dia mba liana dia mba mikitika koa. Dia ity moa izany efa maimaim-poana dia manampy anahy izy. Le tavako sujet rehefa le mba le sendra ny question sarotra eny am-pianarana dia ohatra izao afaka mijery seconde guerre mondiale toa dia hita le izy fa tsy le hazavain'ny mpampianatra ireny satria raha vidéo zany izy mora hay kokoa, mora hay satria mijery an'ilay izy fotsiny dia Ny antso ireo ankizy atokotena ary ahisintona ireo tombontsoa rehetra ho azo avy amin'ny fisian'ny internet haut débit ny filohan'ny fikambanana fity tamin'ny alalan'ny afatra navelanandreo tanora ireo izay novakiana teto. Mitodika manokana ho anareo tanora ary mitondra ny afatra ramatoa Mialy Rajoelina ny tenako ary ho vakiako aminareo samy afatra izany. Ny tanora tokoa mantsy no manefy sy miantoka no avy ny firenena. Korary ny rampiny anareo amin'izao andro fivoaran'ny teknôlôjia avo lenta izao. Taloha dia ny fandefasana taratasy amin'ny postra no miantoka ny serasera teo amin'ny mpianakavy ary miandry fotoana ela vao mahita ny valiny. Anio manana tombontsoa manokana ianareo tanora fa iray minitra mondra dia afaka mifanerasera eran'izao tontolo izao ianareo mampivelatra sy mampivoatra ny saina tokoa mantsy io internet io satria afaka manao fikarohana sy mampitombo fahalalana eo amin'ny fianarana izay ataonareo ianareo. Ny afatra petrako ho anareo tanora rehetra dia matoki ny tenanareo ary raisan-tanana ny ho avinareo satria isika miaraka ny hitondra ny fampandrosoana eto amin'ity firenentsika ity. Raha tsy aivina dia ity centre d'accès internet teto Soavinandriana teto amin'ny faritra Itasy ity no fahasivy ambin'ny folo notokanana tao anatin'ny tetikasa.